Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Coca-Cola manolotra ho anao ny vaovao. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny Socavitre. Androany no soniavana teny amin'ny Bran Foiben'ny Seny teny Alarobia ny fifanarahana teo amin'ny PNUD sy ny gouvernemanta malagasy ary ny Seny mahakasika ny famatsimbola ny fikarakarana ny fifidianana amin'ny taona 2024 tafiditra ao anatin'izay ny tetika asa soutien au cycle électoral de Madagascar. Mbola maro ny fepetra tsy voahaja amin'ny fiarovana sy ny fitrandrahana azo sarobidy eto Madagascar raha ny tatitry ny WWF. Tafiditra ao anatin'izany tsy fisian'ny famaritoerana ara-politika ny tsy fahaiza-mitandana eo anivon'ny gouvernement. Fitsaram-bahoaka polisy roa lahy indray no namono ny ainy tany Befandriana avaratra ny farany herinandro lasa teo. Mahamasina, toerana nanamarika ny vanim-potoana maro teto Madagasikara. Anisan'ny mampiavaka azy ny vato-masina hita ao amin'ny Kanjabe. Vaovao iraisam-pirenena dia ny alahady lasa teo natomboka ny fanafiana hamerenana ny tapany andrefan'ny Mosul, tanàna faharoa ao Irak teo ambanin'ny fifehezan'ny jihadista hatramin'ny taona 2024. Nandedinindreo arahanao afaka fotoana fohy. Miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy miaraba manokana ihany koa ho an'ireo mpanaraka ny vaovaon'ny Kolo TV any amin'ny faritra. Indrindra ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny FM Toamasina, DSTV Antsiranana ary TNTV Fianaratsoa. Ny anomboantsika ny vaovao amin'ity alina ity dia androany no nanaova tsony teny amin'ny Bran Foiben'ny Seny teny Alarobia ny fifanarahana teo amin'ny PNUD sy ny gouvernemanta malagasy ary ny Seny amin'ny famatsimbola ny fikarakarana ny fifidianana taona 2024 tafiditra ao anatin'izany moa ny tetika asa soutien au cycle électoral de Madagascar. Fanadadiny Zora Kotandrena. Efa manomboka ny fikarakarana ny fifidianana ao amin'ny taona 2024 raha ny tatitry ny teo anivon'ny Seny androany nanomboka tamin'ny fanaovan-tsony ny fifanarahanam-piara-miasa teo amin'ny fiarahamonina iraisam-pirenena sy ny gouvernemanta ary ny Seny raha ny tatitry ny solo tena mahatry ny mpinoda miasa sy monina eto Madagasikara. Vola tafiditra indrindra amin'ny fikarakarana ny mialoha sy ny ao anatin'ny fifidianana io ao anatin'ilay tetika asa SACEM na soutien au cycle électoral de Madagascar. Ity tetika asa vao nisoniavana ity no ivy ny fanampin'ny fiarahamonina iraisam-pirenena amin'ny fikarakarana ny fifidianana manaraka. Itao daholo na ny vola mivantana na ny fanampiana ara-teknika ara-atambatra dia mitetina $12 ireo fanampiana ao anatin'ny SACEM ireo ary androtsaka tsikelikely avokoa ireo mpanohana ara-bola sy ara-teknika ireo. Et nous espérons avoir ces montants à travers des contributions de tous les partenaires. Donc, mitetina $12 ireo fanampiana na amin'ny endriny ara-bola na ara-teknika ary efa nanomboka tamin'ny faran'ny taona 2024 izany. Raha ny tatitry ny teo anivon'ny Seny, isan'ireo ezaka efa nanomboana izany ny fakan-kevitra nataon'ny Seny hanatsarana lalam-pifidianana, eo ihany koa ny fanavaozana ny lisam-pifidianana sy ny endrika tantsoroka maro nomena ity rafitra ity. Ny filohan'ny Seny izay tsy nentin'ny tonona mazava ny tena anjara ny fanjakana malagasy ao anatin'izay basket fond izay.
Ny fanjakana io tsisy miafina fa efa hitantsika ao anatin'ny loi des finances ny fanjakana. Ny fanjakana efa anaty loi des finances. Fa zay le lazaiko anareo zay mba ho mangarahara zany no heverina fa hoe endrasana amin'ireo le bailleurs de fonds reo. Tovy amin'le tamin'ny farany teo le PASEM ihany le izy zany hoe misy harona anankiray apetraka dia mandrotra bolao daholy ny communauté internationale zay misy eto Madagasikara mba handray anjara zany hoe misy budget na 12 millions de dollars no tratrarina anatin'ny mise en œuvre ny activité atsika mandritra n'le processus électoral ray manontolo dia mandrotra bolao zany ny rehetrarehetra mba ahafahantsika mifinancer an'le projet. Raha tsy hivina toy n'ilay tetikasa PASEM izay tamin'ny taona 2013 ity ezaka ity raha ny fanazavana hatrany hatreto kosa tsy mbola voafaritra mazava ny fepotona farany izay androtsahan'ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena izay vola ao anatin'ny basket fond izay. Nanatitra ny taratasy fanoherana ny didina nagadrana herintaona tranomaizina ny olona Lilson René de Roland teny anivon'ny anteny Meradoolina androany ny fianakaviany ady politika no mitranga raha ny fanazavan'ny rahalainy fanampanazavana. Ny manoloana le fanaovana le opposition zany mikasika an'le didy mivoaka mikasika ny sénateur Lilson dia araka ny fanapahan-kevitry ny fianakaviana moa zany sy ny mpisolo vava dia nametraka ny opposition zany teny amin'ny fitsarana fa manoloana ny zava-misy koa zany ato amin'ny Sénat zay matetika rehefa misy zavatra ohatran'ireny dia milaza hoe tsy mahafantatra dia naleonay koa zany niaraka tamin'ny huissier nametraka ny io copie ny opposition io tato amin'ny bureau ny Sénat mba tsy teny hoe tombotra ny mihony zareo amin'ny raharaha Lilson René de Roland. Ny tato amin'ny Sénat zany nanambara fa tsy eto antoeriny ny président ny Sénat toa zany koa ny questeur fa dia lasa nanao iraka ny velany ka dia ny secrétariat tao no nandray an'le an'vita taratasy. Lilson manko zany membre ny Sénat izy ka na dia eo zany io raharaha zay manenjeha anazy io zay fantatra fa raharaha politique fantatsika fa zany ady politique zany tsy maintsy politique koa zany antony amalina azy ary ampahafantarina zany zareo le fisian'le opposition zay natao mba ahafahana mialoha mampiantona aloha zay didy rehetrarehetra na hoe fanapahan-kevitry ny Sénat manoloana sénateur Lilson. Eo amin'ny tantaram-pirenena kosa indray dia tsy tokony ho latsa-danja noho ny fandraisana ny francophonie ny fahatsiarovana ny fahafitopolo taona ny tolona 20 martsa raha ny fanazavan'ny mpanao politika. Fanadadiany Fezor Rafaly. Afaka iray volana sy herinandro no ankalazana ny fitsingerenana ny daty ny 20 martsa 1770 izay feno 70 taona amin'ity taona ity. Maro ireo teboka mbola miafina mikasika izany raharaha izany. Natao ambany zavatra ihany koa sy fahazarana fotsiny ny fahatsiarovana io fotoana manatantara io hatramin'izay. Ny tolona nataon'ireo mahery fo nanomboka tamin'izany fotoana izany anefa no nitondra ny Madagasikara tamin'ny fahaleovantena sy loharanon'ireo repoblika nifandimby hatramin'izao. Ny zava-misy anefa ny fetin'ny francophonie no ny manana fatratra sy nandaniana vola manodidina ny 5 miliara ariary nandraisana azy teto amintsika ny volana novambra lasa teo. Raha nambaran'ny mpanao politika tsy tokony ho latsa-danja manoloana izany ny fankalazana ny 70 taona ny tolom-panafahana amin'ity taona 2014 ity. Raha nakotrika sy nandaniana vola be ny fandraisana amin'ny francophonie tsy tokony ho latsa-danja izany ny fahatsiarovana ny tolona nataony tsy ny fahatsiarovana seho ivelany mankety sy mankety fa ilay toe-po sy toe-tsaina nentin'ity tanindrazana tamin'izany no tokony raisina ary entina mitantana ny firenena ankehitriny satria izay ny tena fanilo-medita ary izany no tokony hanabeazana ny tanora malagasy mba hananantsika taranaka ty tanindrazana taranaka mijery ny firenena fa tsy taranaka mijery ny tena manokana. Raha tsy hivina nandritra izany fotoana ny takiana ny fahaleovantena izany ny fanondro-molotra ny samy malagasy ary voavono avokoa ny ankamaroan'ireo ity tanindrazana sy tsy niombo-kevitra tamin'ny vahiny mpanjanaka. Raha ny fanazavan'ny mpandalina tantara mbola hita taratra hatramin'izao vaninandro izao izany tsy firaisan-kina izany antony mampahazovana ny fanjanahana amin'ny endriny hafa ankehitriny. Resaka fitiavan-tanindrazana virenan'ny fahaleovantena ny resaka fito amby efapolo lasa nylazay ny Frantsa hoe fa fikomy ny tena hoe nampalahelo tamin'ilay malagasy. Tsy nitovy saina indray dia lasa indray ilay mpitondro-molotra. Fitiavan-tanindrazana nyrezareza tany amin'ny fito amby efapolo iverenan'ny fahaleovantena aty amin'ny
7 fitopolo taona tearina vao mainka koa nahazo vahana le mpanjanaka fa amin'ny endriny hafa amin'ny endriny ara-toe-karena ny tena naovany azy satria nahoana satria tsy mirahina satria tsy mitovy sainana tsy mifampatoky vahoaka tsy mahatoky ny fitondrana sahira-tsaina. Ankoatra izay raha ny fanazavan'ny Bekotro maro olatra ny aina izany tranga izany sady isan'ireo nitaritolona ihany koa tsy ny zava-misy marina mikasika ny tantaran'i Madagasikara indrindra mikasika ny tolona sy ny von'olona tamin'ny 1770 no ampahafantarina ny taranaka malagasy ankehitriny sy ampianarina any an-tsekoly. Ankoatra ny kolontsaina mampiavaka ny firenena, zava-dehibe ny fakana lesona avy amin'ny tantara tany aloha amin'ny fitantanana sy fampandrosoana ny firenena. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mitoy ny fahanginan'ny tompona ndraiky mpanjakana amin'ny raharaha fankana ankeriny natao tamin'ny zanaka mpandraraha teratany karana 12 andro lasa izay fandraisana ndraikitra eo amin'ny fanjakana malagasy araha-miasa amin'ny tompona ndraikitra any ivelany moa no andrasan'ny rehetra ankehitriny. Lili Rabiata. Feno 12 andro androany nakanankerin'ny zanaka mpandraraha lehibe iray teratany karana 15 taona mizaka ny zoam-pirenena frantsay. Tsy mbola misy hatreto fihetsika nataon'ny tompona ndraiky mpanjakana hitadiavana vahaolana amin'ny tranga io. Tsy tahaka ny tranga fakana-keriny hatramin'izay, tsy hainoana vaovao avy amin'ny mpitandro filaminana. Niditra antsehatra tamin'ity raharaha ity ihany koa ny masivo frantsay, tahaka ny fanaony amin'ny tranga fakana-keriny teratany frantsay, na ihany koa manana ny zoam-pirenena frantsay. Sainga raha ny zava-misy, tsy manova na inona treto io fidirana antsehatra io. Mampiay any mpanara-baovao ny fihetsiky ny mpakan-keriny izao, toa maneho fahatokisa-tena amin'ity raharaha ity. Iza no ambadika? Misy manohana ve ireo mpakan-keriny ireo no tsy andraisana andraikitra? Misy hatrany ny manam-pahefana voasaringotra amin'ny raharaha fakana-keriny tahaka izao, ka izay no mampanahy ny mpanara-baovao. Tsy mbola misy akony ihany koa ny fiaraha-miasa eo amin'ny manam-pahefana malagasy sy ny frantsay. Fepetra maro ny tsy voahaja raha nitatitry ny WWF raha amin'ny fiarovana ny fitrandrahana tsy ara-dalàna amin'ireo azo sarobidy eto amin'ny tsika. Tafiditra ao anatin'izany ny tsy fisian'ny fahamarin'ny toerana ara-politika sy ny tsy fahaiza-mitantana eo anivon'ny gouvernemanta. Zora Kotandrena. Araky ny tatitry ny ONG trafika momba ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny azo sarobidy eto amintsika. Fanadihadiana izay natao nanomboka tamin'ny martsa 12 sy ny martsa 12 ny arahana tamin'ny tetikasa Skeps no ahafahana mamoaka fa tsy voara-maso araka ny tokony ho izy ny fitrandrahana ny azo sarobidy eto amintsika, indrindra ny fanondranana antsokosoko ny andramena. Raha io tatitra io, 5.3 etsy ny azo no tapahana tsy ara-dalàna taniny anatin'ny faritra arovana ary manodidina ny 5.1 etsy taona ny bolabolana andramena naondrana antsokosoko tamin'ny firenena maro, isan'izany Chine, Malaisie ary ny Nosy Maurice nandritra ny 5 taona. Tao anatin'ny fanadihadiana mitondra ny lohateny hoe l'île aux bois, le commerce de bois de rose et de bois de bène de Madagascar no nisy io tatitra io. Araka io tatitra io hatrany, ny tsy fahaiza-mitantana sy ny kolokolo no isan'ny tondra amin'ny tsy fahafehezana ny fitrandrahana azo sarobidy eto amintsika. Io ihany koa no niteraka ny fitiazakazahana tany amin'ny fitrandrahana ireo azo sarobidy toy ny bois de rose sy ny bois de bène, izay nitarika hatramin'ny fandringanana ireo azo tany anatin'ny faritra voaro manerana ny nosy. Ary raha nitatitry ny tompona andraikitra avy amin'ny trafika international Roland Melis, 100 taona maro vao tafaverina ireo ala ireo. Efa nisy nitsindry nataon'ny firenena mikambana tamin'ny Madagasikara ny ijerena akaiky io olana io, ohatra tamin'ny fivorian'ny CITES tany Afrika Atsimo tamin'ny septambra 12. Tamin'izany no nangatahany sekretaran'ny CITES tamin'ny Madagasikara ny anaovana fifanarahana momba ny hazo. Ho azy ireo, mety hitarika hatramin'ny fanasaziana ara-toe-karenan'i Madagasikara ny tsy fahampin'ny ezaka ataon'ny firenena amin'ny fanaovana audit an'ireo tahirina azo sarobidy efa tratra sy ny fandraisana fepetra entitra amin'ny fanasaziana ireo mpitrandraka antsokosoko ireo azo sarobidy ireo. Miantona ny fampiarana ny Advance Cargo Declaration raha ny fanazavana azo androany teny anivon'ny APMF. Fitakina iraisam-pirenena no antony ampiarana an'io ACD io fanazavana izay nitsopahany teo anivon'ny masivo amerikana. Fanadihadiana Michel Ranardzon. Janine no teneniko hoe ho hitanareo le information wala wavoaka ny communiqué de presse le izy mba éviter la toute ambiguïté de compréhension des interprétations
dia hisy communication conjointe avoaka ny secteur privé rehetrarehetra DGP mikasika an'iny. Tahaka izany fanazava'ny filoha-hevitry ny fivondrona ny mpandraratsy miankina fifipamamy mikasika ny fampiarana ny ACD eto amintsika. Mandeha ny fifampiresahana amin'izao saingy tsy mbola fantatra mazava no hoe ahoana ny toyiny. Hatreto aloha mitsipaka izany izy ireo, nanantona ny APMF, Agence Portuaire Maritime et Fluviale izay misana ny fametrahana izay rafitra ACD izay izahay androany. Raha ny fanazavan'ny Tale Général ny APMF izay namoaka ihany koa androany ny fampitam-baovao mamaly ny avy eo anivon'ny Masiovo Amerikana. Tafitra indrindra ao anatin'ny fifanarahana iraisam pirenena SOLAS sy ISPS ny fametrahana izay rafitra ACD izay eto Madagasikara. Ny APMF tsy nilaza zahay hoe zay manko le malentendu c'est les confusions grave be hoe sahala mo hoe ny US Coast Guard no lazaina fa hoe manery ny fanjakana malagasy hanao ny ACD, tsy marina zany. Araka ny lazaiko teo, ny ACD dia fanapahan-kevitra avy amin'ny gouvernementa no nampanao mise en œuvre azy. Fa kosa ny code ISPS no iarahana manana eran'izao tontolo izao hoe hanatsarana ny sûreté sécurité ny port, ny navira sy ny marchandise entiny. Zay zany no fotopisian'ny code ISPS ary tsika ny ratifie ny SOLAS izay convention maire an'io zavatsy io ary nanaiky koa ny code ISPS no mahatonga atsika manana engagement hanatanteraka zany zavatsy zany. Hatreto aloha raha ny fanadinana tao, tsy mbola misy manaraka ny fepetrandreo fifanarahana iraisam pirenena ireo ny seranatsambo eto Madagasikara. Miantona, saingy andalana araka izany ny fametrahana ny rafitra ACD eto amintsika. Raha toka ny volana Jolay 2024 no nametrahana ny rafitra ACD, entina hitsirihana sy hanatsarana ny fanaraha-maso ny entana miditra sy mivoaka eny amin'ireo seranatsambo. Raha toy ihany koa ka tokony nanomboka ny 6 febroary 2024 lasa teo, ny enim-bolana andrina nomeny ny fanjakana n'ireo sehatra tsy miankina alohan'ny audit indépendant no kasain'izy ireo natao hatrany. Niemitra avokoa izany fifampiresahana eo amin'ny sehatra tsy miankina, ny Ministeran'ny Indostria sy ny fitaterana no andrasana ahitana ny fanapahan-kevitra farany raha ny fanazavana hatrany. Raha tsy ahivana manodidina ny 5 tapitrisa euro na 2.5 miliara ariary isan-taona vola tokony hiditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana noho ny ACD, raha toka manodidina ny 10 tapitrisa euro isan-taona ny vola tokony nalohan'ny mpandrarà no io rafitra io, izany hoe 5.20 euro isaky ny conteneur. Nisy fiantraikany ratsy teo amin'ny sehatry ny jona eto Madagasikara ny aretina mahazo ny hazandrano White Spot, orinasa lehibe momba ny jona efatra eto Madagasikara no nikantona vokatry izay faradiny io nasaina. Ampinga iray ahafana mampandroso ny firenena ny sehatry ny jona raha hainy mitrandraka izany araka ny tokony ho izy. Misedra olana nefa ny jona amin'izao fotoana izao noho ny fisian'ny karazana aretina maro mahazo ny hazandrano toy ny White Spot izay mahazo ny makamba. Ny White Spot izay mifindra amin'ny endriny maro raha ny fanazavana. Crevette satria io moa hitantsika fa anaty ranomasina io ary velona io na vorona anankiray fotsiny dia efa mitondra n'io aretina io dia latsaka any amin'ny fanaovana aquaculture de crevette any dia efa mitondra izay mihitsy nitadiavantsika crevette résistante. Ny crevette tsika ihany any no entina mankany dia ino hitadiavana ino moa zany teknika vaovao amin'le source zany dia iny source iny ihany no averina mankaty fa tsika tsy ampiditra zava-baovao mihitsy. Andrasana araka izany ny vahaolana ho fisoroana ny fiverenan'ny aretina White Spot. Andrasana ihany koa izay ivotry mandritry ny paikady nasionaly ho fampivoarana ny jono izay andraisan'ireo mpisehatra izany anjara amin'izao fotoana izao. Nanomboka tamin'ity androany ity ary farina rahampitso. Tsy ampy ny lalam-barotra ahafahana mamoaka vokatra eto Madagasikara ankehitriny lafo ny zezika mihavitsy ny masom-boly iana ny commune rehetra manerana ny nosy izay samy manana ny vokatra mampiavaka azy izany olana izany. Fanadadina. Mampiavaka ny talatany volonondry ny famokarana tongolo. Isaky ny alatsinainy, misy ny tsena natokana ho tsenan'ny tongolo eny an-toerana. Raha ny fanazavana, 70 hatramin'ny 80 taonina isan-kerinandro ny vokatra miakatra amin'ny faritra any raha tongolo no resahana. Tsy avy amin'ny commune talata volonondry ihany anefa izany raha ny fanazavana, fa hitambaran'ireo commune manodidina ihany koa. Ny tongolo zany aloha isaky ny alatsinainy farafahakeliny eo amin'ny 40 taonina eo
miala eo talatany volonondry mariako nefany a fa io 40 taona io aloha tsy voatery hoe avy ao amin'ny commune misy anay satria misy commune hafa avy any Salemaka zao a mamonjy an'io tsenanay io satria eo ny tsenana tongolo dia misy koa avy any amin'ny commune Ambotrolo Mahitsy fa amin'ny ankapobeny zany a eo amin'ny 40 mahatratra any amin'ny 60 ara indraindray arakaraka ny fahatsaran'ny vokatra tongolo. Andravoangy, Ambodivona sy ireo tsena eto an-drenivohitra no vatsiana ireo tongolo ireo. Akoatra ny tsena isaky ny alatsinainy natokana ho an'ny tongolo, misy manatitra isa-maraina amin'ireo tsena voalaza teo aloha ireo. Olana goavana sedrain'ireo mpamokatra ankehitriny ny fiovaovan'ny toetrandro, ny falafosan'ny zezika ary ny tsy fahampian'ny masomboly. Raha tongolo manokana ny resahana aloha zany dia eo aloha zany ny fanafody sy ny zezika satria lafo ny fanafody nefa matetika ihany koa misy fotoana tsy hoe matetika moa zany misy fotoana zany zay be da be ny vokatra dia midina ny vidiny dia tsy maleo sarany zany le vola azy eo fa ny tena tadiavinay zany dia mba nanana ataoko hoe karazana centrale d'achat anankiray ao amin'ny commune mivarotra an'ilay fanafody sy ilay zezika amin'ny vidiny zay mba tena hoe mety amin'ilay tantsaha. Samy manana ny vokatra mampiavaka azy ny faritra sy ny commune tsirairay avy eto Madagasikara. Ny olana hitambarana hatreto dia ny tsy fahampian'ny oentim-manana, ahafana mampitombo ny vokatra, lafo ny masomboly, lafo ihany koa ny zezika, ratsy ny lalana. Ankoatr'izay, tsy misy lalam-barotra ahafana mamoaka ny vokatra. Mahavelona sy mampandroso ny fiainan'ireo tantsaha-mpamokatra nefa ny fambolena ary fototra ahafana mampandroso ny firenena ihany koa. Lavitra ny ezaka ho an'ny Madagasikara eo amin'ny fampihenana ny elanelana, eo amin'ny mahantra sy ny manan-karena. Tsy hita ny ezaka ataon'ny mpitondra izay milaza fa miady amin'ny fahantrana. Fanadidiny Iona Saina. Tsy hita taratra intsony ny rariny sy nitsiny eo amin'ny fiarahamonina malagasy amin'izao fotoana izao. Lavitra ny elanelana eo amin'ny mahantra sy ny manan-karena. Miaina anatin'ny fahasahiranana ny vahoaka malagasy raha ny zava-misy ankehitriny no jerena. Ny fiakaran'ny karama tsy mifanaraka amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana. Mitombo isa ny tanora tsy anasa. Tsy misy ny fandriam-pahalemana manerana ny nosy, ny lalana ratsy sy ny maro hafa. Samy manana ny fomba fijeriny ny olom-pirenena sy ny fiarahamonim-pirenena tafaresaka taminay momba izany. Tsy hijoro izy hiantoka ny fisian'ny rariny sy nitsiny eo amin'ny firenena. Izany hoe ny antoko liberaly amin'ny ankapobeny rehefa mahazo fitondrana dia tsy miaro loatra tombontsoa ampiasa fa miaro indrindrandrindra ny tompon'orinasa, mpanan-karena, mpangoro-karena. Karaha ny eto amintsika no jerevana dia fijery koa azy antoko liberaly avokoa no amin'ny fitondrana. Ny justice sociale na ny fampitoviana lenta zany ny fari-piainan'ny malagasy eto Madagasikara zany tena mitanela be. Misy ny manan-karena be satria eo amin'ny fafana manangona ny arena sy ny karazany misy ny tena sahirana zany mitrongy voahomana zany zay zany zava-misy. Teo amin'ny laharana fa 7.5% no nisy an'i Madagasikara amin'ny firenena 7.20% manerana ny nosy raha ny IDH na ny indice de développement humain jerena ny taona 13.4. Ny taona 15.4. Ny hemitra tamin'ny laharana fa 7.20% i Madagasikara. Ny fanovam-pijeriny mpitondra fanjakana hitodika amin'ny vahoaka madinika izay maro nisy eto amin'ny firenena no vahaolana hialana amin'ny fahantrana raha ny fanazavana. Fa afaka manao ezaka manokana zany ny fitondrana azahoana mitodika. Mitodika bebe kokoa amin'ny tombotsoan'ny tsy tompon'orinasa, tombotsoan'ny mpiasa amin'ny ankapobeny sy ny mponina amin'ny ankapobeny izay miaina ao anatin'ny fahantrana. Ny ezaka atao amin'ny fanjakana zany tokony roso tsikelikely mankany amin'izay fahana mampisitraka ny malagasy tsirairay avy zany zo zay tokony anazy zay ny fitondrana moa zany tokony hanamora ny tontolo ahafahan'ny tsirairay zany miary ahafana zany manatsara ny fari-piainana. Isan'ny manana ny anjara toerany amin'ny famerenana ny rariny sy nitsiny eo amin'ny fiarahamonina araka izany ny olom-pirenena tsirairay, hampanjaka ny fihavanana izay mampiavaka ny malagasy ary ny mpitondra fanjakana hijoro fitaratra amin'ny fampiarana ny mangarahara amin'ny lafiny rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena. Raha izay no tanteraka, inona fa hisitraka ny ezaka ataony ny tsirairay hitovy ny fari-piainan'ny malagasy. Ny 20 febroary izay andro iraisam-pirenena ny justice sociale, tsy naharenesana fanamariana izany andro izany raha teto Madagasikara.
tato anatin'ny enitaona nahitana fiakarany tany ankizy tratran'ny fanolanana araka ny antotanisa azo teo anivon'ny ifitoerana mpikarakara ankizy niarambona. Olona akaiky avokoa moa ny ankamaroan'ireo ny manao izay asa ratsy izay miantarandriana evo. Mpiray tanàna, fianakaviana, namana, sakaiza, saika olona akaiky avokoa ny ao ambadiky ny tranga fanolanana ankizy eto amintsika raha ny fanadihadiana. Ho an'ny eto amin'ny fitoerana centre Vonjy ohatra avy amin'ny sakaiza avokoa ny 2.30 amin'ireo tranga fanolanana tonga teto. Misa 470 ny avy amin'ny mpiray tanàna aminy, fianakaviana toa ny ralaindray na mpiray tampo aminy 530, mpampiasa ny 20, avy amin'ny irainy ny tranga 13 tonga teto, ray kely ny 10 ary namana ny 3. Ho an'ity iray mpianakaviana ity ohatra 17 taona ny zanany tratra ny fanararaotana aranofo. Ny dadatoany ihany navanana loza araka ny fitantarany. Iza manana aretina zany izy. Raha manana aretina izy dia ohatra ny hoe misy problema na olana zany izy. Ary ny dadatoany ihany nanolana anazy io zany ny zany io hoe izy nanao an'io zavatra io satria izy ihany no ambetitian'le zaza zany. Zavatra notantaren'le zaza zany raha tonga mamany zany, tonga taty an-trano zany mamany, dia izao no teneniny hoe zao izy nietsika ny kriziko. Dia raha fanetsika zany kriziny dia nihinana fanafody izy zany, fanafody fampatoriana, dia teo zany nanararotan'le olona zany. Tsy misy hatreto ny antotanisa mazava amin'ny fitambarana ankizy voan'izay fanararaotana aranofo izay ho any eto Madagasikara. Niakatra kosa ny tany raharaha karakarain'ity fitoeran'ity tato anatin'ny taona. Izany hoe raha toka miisa 720 zany ny taona 14 niakatra ho 12 tamin'ny taona 14 lasa teo. 420 taona ny taonan'ny olona voaolana ambony indrindra nandalo teto ary 2 taona ny ambany indrindra. Nitombo ireo toerana mandray tanana ireo niarany fanolanana, tsy afaka mandray kosa nefa izy ireo raha toka tsy misy ny fitoriana. Matetika zany ny tena besaka dia ity 13 taona mampigadra misipany zany. 40 taona koa tsy dia mba misy loatra ny ireo zany nitoetra niarany fanolanana amin'izao. Raha ohatra ka sarotra be ny hoe ianao zany tsy vonina itory, be dia be ny kaotra zany dia tsy raisinay hoe tongeto izy izery hoe mbola virgine ve ny zanako sa tsy virgine. Fa raha ohatra anao itory hoe misy manadala ny zanako, simbany ve sa simbany io, dia raisinay ianao. Dia fitoriana dia mefara fikadrana. Raha tsy ivona, anisany tana tambony amin'ny resaka fanararaotana aranofo ihany koa ny any Mahajanga sy Nosy. Betsaka ny voka-dratsy tanteraka izany ho azy ireo. Eo ny voan'ny trouble psychologique, betsaka ihany koa no bevoka na tratry ny aretina aranofo. Tafiditra tanteraka anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra isika amin'izao fotoana izao. Araka izany itoy hatrany rotsakorana raha ny tatitry ny mpamatatra ny toetry ny andro. Fanadadiana. Raha ny fanazavan'ny lehibe ny sampana mpamatatra ny toetry ny andro, tafiditra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoana ny orana isika ankehitriny, indrindra ho an'ny faritra afovoantany. Isatrany ny orana ho an'ny faritra Antananarivo sy any amin'ny faritra Alaotra Mangoro mandritra ny 3 andro misesy. Raha ho an'ny mois de janvier iny dia tena tsy ampy tokoa. Izao izany vao manomboka mahazo rotsakorantsika indrindra dia amin'ny faritany afovoantany ny tena lazaina zany dia Antananarivo sy faritra Antananarivo sy ny faritra Alaotra Mangoro iny zany dia somary taratara fa zao vao manomboka mahazo orantsika. Mikasika ny orantsika zao dia mbola mitohy ihany zany ny orana eo amin'ny 3 andro eo, andro any raha pitso sy afaka pitso. Araka izany mbola hitohy hatrany ny hafanana mikengaina mandritra n'izay 3 andro izay. Ia malefaka kosa izany manomboka ny alarobia ka hidina hatrany amin'ny 40 degré ny maripana. Izay ilay hoe maripana zany amin'izao dia mbola somary manevikevika any andro any latsinainy talata any amin'ny larobia zany somary hidina kely zany ny mafana indrindra ny tiany lazaina an'izay. Izany hoe hidina any amin'ny 40 degré celsius any amin'ny alarobia fa ny andro sy rapiso dia mbola migaingaina any zany ao amin'ny 20 sy 20 mafana indrindra eto amin'ny faritry ny afovoantany. Raha ny marina tokony nanomboka tamin'ny volana janoary lasa teo ny rotsakorana
izany hoe ny vanim-potoana ny fahavaratra. Vokatry ny fiovaovan'ny toetry ny andro anefa maina tanteraka ny teto afovoantany ary vao aingana izay no nisy ny rotsakorana. Mirongatra hatrany ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fitsaram-bahoaka eto amintsika amin'izao fotoana izao. Polisy roalahy indray no namony ainy vokatra izany tany be fandriana avaratra ny farany herinandro teo. Kaitan Anjatsilavo. Maty tsy tradrano ireo polisy roalahy taorian'ny torabato sy ny tsatokantsy vokatry ny fanjevona teo amin'izy ireo sy ny fokon'olona tao be fandriana avaratra ny farany herinandro teo. Raha ny loharanom-baovao azo nahazo taratasy avy amin'ny fitsarana ahafahana misambotra olona iray tao Ambalamanga be fandriana avaratra izy ireo. Nambena ny fokon'olona teo amin'ny fivoahanany tanàna nefa izy ireo taorian'izay. Antony, raha ny loharanom-baovao azo hatrany tsy nakasitrahan'ny fokon'olona ny fomba fisamborana nataon'izy ireo ilay olona nanirana azy ireo ka nahatonga ny vahoaka hitrotra. Samy mitondra basy izy ireo saingy tsy afaka nanapoaka izany manoloana ireo fokon'olona nentika tezerana. Taorian'ny savorovoro lasa nitsoaka avy hatrany ireo nahavanina ny loza. Raha ny fantatra, nidina tany an-toerana ny komandin'ny kompanian'ny Mandritsara sy ny zandary ao Antsakabary nanao fanadihadiana. Ny alarobia lasa teo tsy ahivona no nisy dininkaso nitanterahany teo anivon'ny ministeran'ny atitany sy ny ministeran'ny filaminam-bahoaka momba ny fitsaram-bahoaka. Tsy ela akory, 3 andro taorian'izay ity tranga any be fandriana avaratra ity. Aiza ho aiza ny fahefananana ny fanjakana manoloana izany. Toteny eto amin'ny tany sy ny firenena ve ny mpitondra amin'ny maray mandreny azy. Vao maly ariva, po basy mirefidrefitra no niainan'ny mponina teny Ambohibe ilafy. Raha ny loharanom-baovao azo, vazaha mitondra fiarakatikaty rairay ny fanenjika tamina karana mpianaka andeha hody. Raikitra avy hatrany ny tifitra variraraka ka samy voatifitra daholo izy mianaka ary tsaboina eny amin'ny hopitaly hatramin'izao. Raha ny zava-misy hatr'izay, ireo mpanao asa ratsy hatrany no hiaran'ny fitsaram-bahoaka. Izao indray, mpitandro filaminana, polisy sy zandary no hiaran'izany. Ny tany Besalampy, ny komisarian'ny polisy no nitafian'ny fokon'olona. Raha ny tatitra voaray, ny 2 volana voalohany amin'ity taona 2017 ity no nahitana fitsaram-bahoaka be indrindra. Faritra maro no nahitana izany, raha tsy ilaza fa tsy Sofia, vatovavy fitovinany, Alaotra Mangoro. Alohan'ny anarantsika ny tony vaovao izay hitantsika ny tantaran'ny Mahamasina, ny vaovao ara-panatanjahantena eto an-toerana sy any ivelany sy ny maresaka iraisam-pirenena dia anaraka dokam-barotritsika. Journée de l'emploi et de la formation 9e édition, le 22 et 23 février 2017 au Palais de Sport Mahamas. Organisé par le cabinet de recrutement MRH. Déposez vos CV, comment construire son CV, conférences et débats, partenaires officiels, Orange Madagascar, CMT, Compagnie Madagascar de Textile. Pour plus d'informations, consultez www.emploi-mrh.com ou contactez MRH 032 12 520 09, 034 20 520 09, 033 15 520 09. MRH, votre cabinet de recrutement. Afakely, sosina telo ny droka tsara, tsy miparitaka, hidiny mihitatra. Malefaka sady manchery. Ny akora malefaka sy manitra ao aminy dia iarovana ny hoditry ny zanako. Samba cherizany zanako izany. Kush slippers, kush atokisako. Verina eto amin'ny fampalalam-baovao isika. Mahamasina, toerana nanamarika vanim-potoana maro teto Madagasikara. Anisan'ny mampiavaka azy ny vatomasina hita ao amin'ny kianjam-be. Ny tantaran'izay indray no entina aminao ato anatin'ity fanadadiana manaraka ity. Kianjan'ny Mahamasina, toerana fanaovana fanatanjahantena na hetsika ara-kolontsaina avy hatrany no tonga ao an-tsain'ny be sy ny maro vao mare izany. Misy singa mampiavaka ny Mahamasina nefa ny fisian'ny vatomasina.
toeram-pikabarian'ny mpanjaka fahiny izy ity ary no ajarian'ny mpanjaka radama voalohany ho toerana fanaovan'ireo miaramila fanazarantena. Raha ankehitriny ihany mampalaza ny tanàna ny Mahamasina, ny kianjaben'ny Mahamasina raha ny marimarina tokoa dia toerana fanaovana fanatanjahantena ho an'ny olona rehetrarehetra, na ny mpianatra etỳ amin'ny manodidina zany na ho an'ny olon-tsotra. Tsara tsy hivina raha niaraka ny tantara fa efa hatramin'ny andro ny fahampanjaka no anisan'ny hoe toerana manana ny tantarany sy ny lazany tokoa ity tanàna ny Mahamasina ity ka nahatonga anazy ho Mahamasina satria mantsy teto amin'ity toerana ity izay ahitantsika ny Vatomasina hito amin'ny ilany ankavia hito dia teo ny toerana fijoroan'ny mpanjaka rehefa hiaona amin'ny vahoaka izy na hanao kabary ho amin'ny vahoaka. Tamin'ny andro dradama voalohany tena nanaovana ny fanajariana voalohany kianjaben'ny Mahamasina mba ahafahan'ny miaramila manao fikotranana sy manao fanatanjahantena. Ankoatra ny matoeram-pikabariana eo Mahamasina, niova ho toerana fanaovana hazakaza-tsoavaly nandritra ny fanjanahantany. Teo ihany koa no nilazana Pabemasina ny fahaleovantenan'i Madagasikara. Fa nampalaza azy indrindra dia tamin'ny andron'ny fanjanahantany izay anisany hoe nanaovana toerana fihazakazahan-tsoavaly ihany tetỳ, natao hippodrome zany ny toerana tetỳ tamin'ny andro fanjanahantany. Fa izay tena anisany manamarika ny etỳ koa dia tamin'ny daty ny 29 Jona taona 1970 izay nahazahoa Madagasikara ny fahaleovantena tamin'ny fomba ofisialy anatrehan'ny Généraly Frantsay de Gaulle. Dia tamin'izay fotoan'izay sinotro'ny filoham-pirenena ny Repoblika voalohany Andriamatoa Philibert Tsirana tamin'ny fotoana io zany no nambara Pabemasina etỳ Mahamasina fa mahaleo-tena i Madagasikara. Raha ny fanazavana tsy voafaritra ny daty tena nanaovana ny kianjaben'ny Mahamasina. Hatramin'ny fahampanjaka dia efa nisy izany ary ireo mpitondra ny fandimby no niezaka nanavao sy nanatsara izany. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia raraka teo amin'ny digan'ny Savaranando ny fiadinan'ny amboaran'ny Confédération africaine ny LGCO Plus rehefa resin'ny Super Sport avy aty Afrika Atsimo tamin'ny isa roa no ray omaly. Fanadadiny Daniela Ratonlorson. Tsy mbola fabela eo amin'ny dingany Savaranando amin'ny fiadinany amboarany Confédération aty Afrika indray ny LGCO Plus tompon-daka ny ligna Nalamanga farany resin'ny Super Sport United avy aty Afrika Atsimo tamin'ny isa tery dia tery roa no ray izy ireo omaly teo amin'ny lalao miverina izay natao tany Johannesburg Afrika Atsimo. Tsy ampy ny isa iakarana ho any amin'ny dingana manaraka ho any ireto ekipa malagasy ireto izay tsy nahita fa tsy baolina iray tany an-tanin'olona raha toka tsy natafiditra baolina nandritra ny lalao mandroso izay natao teto amintsika ny herinandro lasa teo. Raha iverenana ny fizotra ny lalao teo amin'ny rotota omaly ny Afrikanina Tatsimo no nalokatra ny isa voalohany teo amin'ny minitra fahatelo ambin'ny folo. No salainy ny ekipany menakely mpanazatra ny LGCO Plus izany tany amin'ny minitra fahasivy amby roapolo. Saingy nanampy ny isa ny Super Sport United tany amin'ny minitra fahafito amby telopolo. Io isa roa no ray io no nentina ny ala-tsasatra ary tsy niova ihany koa tany amin'ny fizaram-potoana faharoa na dia niezaka nampity baolina ihany aza ny LGCO Plus. Tsy ahivina fa efa intelo izao no niatrika izao dingana Savaranando izao ny LGCO Plus ary tsy mbola tafita tany amin'ny dingana manaraka. Lavo ny Saint-Michel United avy aty Seychelles izy ireo ny taona 424 nosakana ny Uganda ihany koa ny taona 524 ary izao nitapahany Super Sport United izao indray ny nofinofin'izy ireo tamin'ny ity taona 424 ity. Tontolon'ny kitra izay hatrany fa any Espagne kosa indray dia nandresy tamin'ny isa roa no ray ny FC Barcelone nandritry ny andro fa 20 amin'ny Liga. Azo lazaina fa fanomanana amin'ny lalao miverina amin'ny PSG eo amin'ny Ligue des Champions iny match nataon'izy ireo iny. Fanadadina. Miezaka ny manarina tsikelikely ny fahavoazana nanoloana ny PSG ny FC Barcelone tao anatin'ny fifananam-pirenena Espagnol raha nandresy ny Liganes tamin'ny isa roa no ray teo amin'ny andro fahatelo amby roapolo ny Liga omaly. Baolina roa tafiditry Messi teo amin'ny minitra fahaefatra sy tany amin'ny minitra fahasivifolo rehefa no Salain Lopez teo amin'ny minitra faharaiky amby fitopolo ho an'ny Leganes. Io fandresena io no nametraka ny FC Barcelone ho eo amin'ny laharana faharoa manaraka ny Real Madrid izay mbola manana lalao roa ao anatin'ity dingana ity. Teo amin'ireo fihaonana hafa kosa indray andro fahatelo amby roapolo ny Liga hatrany eo amin'ny laharana fahaenina no misy ny Celta Vigo rehefa nandavy ny Osasuna tamin'ny isa 3-0 na tafiditra baolina roa nanoloana ny Athletic Club ihany koa ny Valence raha toka tsy nitoko ireto mpifanandrina tamin'ny ireto. Top 14 any France niady ny lalao teo amin'ny fihaonan'ny Montpellier sy ny Stade Toulousain nandritra ny andro fahavalo ambin'ny folo izay top 14 izay. Fanadadina.
namarana ny andro fahavalo ambin'ny folo ny fiadinany amboaran'ny France eo amin'ny taranja baolina lavalava ny fifandonana tao amin'ny kianjany Altrad Stadium izay niaona ny Montpellier Hérole Rugby sy ny Stade Toulousain omaly. Ese telo voatsara ny amin'ny penalty roa no nanome ny isa ho an'ny Montpellier raha toka ese roa tsy voatsara iray ny amin'ny penalty roa ho an'ny Stade Toulousain. Lavy ny Montpellier tamin'ny isa 17 no 20 ireto mpifanaritra tamin'ny ireto teo amin'izany fihaonana izany. Fandresena izay nametraka ny MHR ho eo amin'ny laharana fahatelo amin'ny isa 10. Raha toa kosa ka any amin'ny laharana fahavalo no ahitana ny Stade Toulousain izay manana isa 12 amin'izao fotoana izao. Akoatra io, lalao anisan'ny namarana ny andro fahavalo ambin'ny folo ihany koa ny fihaonana teo amin'ny Castres Olympique sy ny Union Bordeaux omaly. Tafiakatra any amin'ny laharana fahaenina ny Castres Olympique rehefa nandavy ny Union Bordeaux tamin'ny isa 7 no 17 tao amin'ny kianjany Stade Chabon-Delmas. Any amin'ny laharana fahasivy kosa amin'izao fotoana izao no misy ny Union Bordeaux. Maresaka iraisam-pirenena dia nialady lasa teo nanomboka ny fanafiana amerenana ny tapany andrefan'ny Mosul tanàna faharoa ao Irak teo ambany fifehezan'ny jihadiste hatramin'ny taona 2014 fanadidina eo amin'ny sarin'ny France 24. Amanarivo ny ireo miaramila sy polisy irakiana nirotsaka antsehatra omaly alahady 7 ny volana febroary ameriny eo amin'ny État islamika ny tapany andrefan'ny Mosul. Tanàna manodidina ny 10 ao atsimon'ny Irak, miazo ny lalana makany amin'ny seranam-piaramanidina no efa voafehy. Ny seranam-piaramanidin'ny Mosul raha tsy hivina no tanjon'ireo tafika. Mosul, tanàna faharoa ao Irak, izay eo ampelantanan'ny vondrana islamika hatramin'ny taona 2012. I Mosul no nahitana farany ny filohan'ny vondrana islamika, niseho ampahibe maso. Nandritra ny fivahinianany tao amin'ny aino manjery iray any an-toerana tsy hivina, nanambara ny fiatombohan'ny fanafiana ny Prime Ministre irakiana Haider al-Abadi 20 andro taorian'ny fanafahana ny tapany andrefan'ny Mosul. Manampy ny tafika irakiana izay vondrona ny polisy sy miaramila any an-toerana, ny vondrona iraisam-pirenena izay tarihiny États-Unis na anabakabaka izany na antanety. Nanambara ny vondrona iraisam-pirenena ny asabotsy lasa teo fa mihoatra ny 7 ireo tafika na ondra na anatevin-daharana any Irak. Manoloana izany rehetra izany, manay mafiny amin'ny hoavin'ireo sivily manodidina ny 5 sy 7 toetsy any amin'ny ilany andrefan'ny Mosul ireo ONG any an-toerana. Zaza avokoa ny atsasa manelan'izy ireo. Alohan'ny sarana taverina aminao ireo vaovao songadina tamin'ity alina ity. Androany no nanaovantsony teny amin'ny alarobia ny fifanarahana teo amin'ny PNUD ny gouvernemanta malagasy ary ny CENI mahakasika ny famatsim-bola amin'ny fikarakarana fifidianana taona 2024. Mbola maro ny fepetra tsy voahaja amin'ny fiarovana sy ny fitrandrahana ny azo sarobidy eto Madagasikara raha nitatitry ny WWF ary farany moa dia fitsaram-bahoaka. Polisy roa lahy indray no namony eny tany be fandriana avaratra ny farany herinandro teo. Dia izay mamarana ny vaovaontsika tamin'ity alina ity, ankasitrany ianao nanaraka izany. Soava tsara daholo tompoko. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampalalam-baovao ny arahanao tamin'ny Socavitre. Coca-Cola nanolotranao teo ny vaovao. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotranao teo ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.